Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Tsara kokoa ny poziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankohonana. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolo Chanao, le JT. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Velnic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Velnic sy ny le JT. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao, tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, manolotra ho anao. Fafito ny volana jolay taona 2024 amin'ny ty andro sabotsy ity miarabantsika tompoko lasy tompoko vavy tafoana sondray eto amin'ny logité atolotra anao lo tembo avao ny androany. Tamin'ireo mpitondra maro ny fandimby dia ny filoham-pirenena Ery Rajaonamampianina no anona vita nametraka ny tahiry-pirenena hitsimbinana ny fahasalaman'ny daholobe na ny CNSS. Faniompana betsaka amin'ny fanomanana ny fifidianana ny fitombita faharoa ambinipolo ny filoham-pirenena. Mitombo isa indray ireo nanambarany irotsaka rofidiana amin'ny filoham-pirenena anisan'izany Jean-Omer Berziky. Tsy nanaiky ny fanapahan-kevitry ny DIDEC dia ny anakatonana ny sekoly ireo mpampianatra sy ireo ray aman-dreny ny mpianatra amin'ny sekoly Saint-Vincent de Paul Ambatonlita Androany. Fianakaviana sahirana voafonja mandina ny 700 ary ankizy Kamboto amin'ny komina Antsirabe voalohany sy komina Antsoatany nahazo fanampiana avy amin'ny vady ny filoham-pirenena Voangy Rajaonamampianina. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny arana aminao ato anatin'ny logité asainay ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Tonga dia tombontsika avy hatrany ao anatin'ireo voasongadina ny fotoana ho any androany. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ifarana aloha ny vaovao ny androany satria anomboka androany ny fanarantsika indray ny fifaninanana Bazapa XV fanamboatsika ny vaovao aloha amin'izao fotoana izao dia ny vaovao mahakasika ny fahasalamana ny fitsinjovana ny fahasalamana malagasy tsy ankanavaka izay ny tanjo amin'ny fametrahany ny CNSS. Tamin'ireo mpitondra maro ny fandimby dia ny filoham-pirenena Ery Rajaonamampianina no anona vita io dingana goavana io teo amin'ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka teto Madagasikara ny CNSS izay tafiditra ao anatin'ny dingana fanatanterana ny couverture santé universelle. Tamin'ny taona 2024 Ratsehivina no nanaiky ny ametrahana ny CNSS na ny tahiry iombonana ifampitsotsovana ny fahasalaman'ny daholobe Madagasikara. Tetikady izay nivolavolain'ny OMS ao anatin'ny fanatanterahana ny rakotra ara-pahasalamana ho an'ny rehetra na ilay atao hoe couverture santé universelle. Ny fahefatry ny volana Jolay 2024 lasa teo no nivoan'ny didim-panjakana mikasika ny fametrahana ny CNSS rehefa nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Ny CNSS raha zavaina tsotsotra dia tahiry anampy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka indrindra ireo sahirana ara-pivelomana isitraka fitsabony eny anivon'ny hôpital-panjakana nefa tsy ho vesatra ho azy ireo. 7 ariary isa-taona isam-batan'olona ny latsakembokaloha ahafahana miditra mpikambana eo anivon'ny CNSS izay isitrahana fitsabony eny anivon'ny hôpital-panjakana toy ny CSP2 sy ny CHRD. Maimaimpona avokoa ny fitsabony sy ny fanafody rehefa tafiditra mpikambana. Tafiditra ao anatin'izany ny fitsabony ireo aretina tsy ahitana fasarotana toy ny tazo,
tuberculose, ireo arety mifindra eo amin'ny ankizy latsaky ny 5 taona sy ny vehivavy bevoka, ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo, ny diabeta, ny fiakaran'ny tositra ary ny fitsabona ny tsy fanjari-tsakafo eo amin'ny ankizy latsaky ny 5 taona. Tamin'ireo mpitondra maro ny fandimby, ny filoham-pirenena Era-Jonas mampianaraka izany no anina havita io dingana goavana teo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka teto Madagasikara. Marina fa ho aparitaka manerana nosy ny CNSS ary ny tanjona voalohany dia ny idiran'ny Malagasy 420 tapitrisa ho mpikambana ho fitsonjovana azy ireo. Ny tanjona iran'izao tontolo izao dia ny azahoan'ny vahoaka tsy rarala fitsaboana mendrika. Ary fitsaboana izay manakaiky ny vahoaka. Ankoatra ny CNSS isan'ny ezaka lehibe vita ihany koa teo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny nahafongana ny valana aretina lefakozatra na ny poliomelita teto Madagasikara. Teo ihany koa ny fananganana foto-drafitrasa maro mikasika ny fahasalamana manerana ny nosy. Ohatra amin'izany ny toeram-pitiliana ny omamiady nampahazo ny vehivavy etsy amin'ny HRA, ny toeram-pandidiana vaovao izay vao notokana ny filoham-pirenena Era-Jonas mampianina tany amin'ny distrika ny Tsiombe sy Ampani farany teo. Niompana betsaka tamin'ny fanomanana ny fifidianana ny fotoam-bita faharoa amby 20 ho an'ny filoham-pirenena. Nambarany tamin'izany fa tsy misy afaka milaza fa mpandresy avy hatrany raha toa ka mbola tsy totosa ny fifidianana mamitona ny vaovao ary Irina Andriamalala sy Anjara Kotonorainy. Volana Aogositra tamin'ny taondasa ny vanim-potoana nahitana trangana pesta voalohany, izany hoe manana iray volana sy tapany izany Madagasikara amin'ity taon'ity iomanana indray amin'ny fiatrehana ny valana aretina pesta. Nisy arak'izany ny fikoanan-doha arahana tamin'ny mpiara-miombon'antoka, nandinihana ny lesoka tokony ho hatsaraina sy miezaka tokony ho tohizana. Zany isika dia manana ilay atao hoe plan d'attaque, misy ilay atao hoe intrant de santé, fanafody médicament ao anatiny, ny case de carte-man fisamborana voalavo sy ny famonoana parasy ao anatiny, efa any amin'ny fankazy nisy azy any. Ankoatra ny fandrindrana ny fomba fiasa, isan'ireo teboka telo navoatra ny praiminisitra ny fanomezan-danja ny lafin'ny serasera ary ny resaka famatsim-bola. Notsahivy ny faharoa tapitrisa $, ihany ny vola nentina ny ainga niady amin'ny pesta tamin'ny herintaona. Mahita ny ezaka ataon'i Madagasikara nefa ny mpiara-miombon'antoka ka maneho ny fahavononany amin'ny fanohanana antsika. Isan'izany ny USAID izay hanome vola mitetina $1 sy $7. Manamafy ihany koa ankilan'izay ny solontenan'ny OMS fa manana rafitra matanjaka ahafahana misoroka ny valana aretina pesta i Madagasikara. Et vous savez ici que le vecteur c'est le rat. Fantatsika fa isan'ny mpitondra ny pesta ny voalavo, misy arak'izany ny paikady ny aranana molavola tamin'ny ministera mikendry ny amonoana ny voalavo, isoroana ny fifindran'ny pesta amin'ny alalan'ny parasy. Également on a travaillé également à renforcer tous les autres secteurs. Ny fanandrivy amin'ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara ny vanim-potoana amin'ny pesta amin'ity taon'ity. Entitra arak'izany ny praiminisitra nilaza fa tety andro matipaika no ilaina apetraka, izany hoe daty mazava amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra momba ny fisorohana sy ny ady amin'ny pesta fa tsy onona amin'ny tetikasa fohy ezaka. Fandina makasika ny fikoanan-doha ny arahana tamin'ireo mpiara-miombon'antoka a Madagasikara anaovana tombana mikasika ny ady amin'ny pesta moa na rahantsika teo isan'ny paikady novolaina tamin'izany ny famongorana ireo voalavo isorana findran'ny pesta fa arahantsika kosa izao ny fotoam-bita faharoa amby 20 ny filoham-pirenena izay nanambarany fa tsy misy afaka milaza fampandrisa avy hatrany raha toa ka mbola tsy vita sy mbola totosa ny fifidianana. Miraba ny isa-tokantrano aho ary mirarosoa ho an'ny isam-baravarana. Noresan'ny filoham-pirenena Era-Jonas mampianina nandritry ny fotoam-bita faharoa amby 20 mikasika ny lozam-pifamoivoizana ny soetany amin'ny lalam-pirenena voalohany, nilaza ny filoha fa ho amafisina ny fitsirena ara-teknika isorohana ny loza ho fanesitaka ireny. Nandray antanana avy hatrany ny fikarakarana ny fanjakana. Itoy ary iamafy ny fanaraha-maso ny fisafona ara-teknika atao amin'ny fiara. Izany no imasona amin'ny fanamboaran-dalana na dia lafo dia lafo aza ny fanatanterahana izany manerana ny nosy.
Ankoatr'izay nazava ny filoham-pirenena raha nilaza fa masina ny fifidianana tanjona ho izy ny azon'ny vahoaka tombony ary tokony ho hajainy izany ny valim-pifidianana ihany no afaka mamaritra ny mpandresy fa tsy mifamoriana vahoaka mialohan'ny fotoana izay tanterahan'ny mpanao politika sasatsasany amin'izao fotoana tsy misy afaka ilaza avy hatrany mantsy fampandresy iantefan'ny fon'ny vahoaka mpifidy mialohan'ny fifidianana ho atao etsika ivelany daholo no ataon'ny mpanao politika fa ny fifidianana ihany no itsarana ny tsirairay io no manahirana mihevitra ny andresy avy hatrany ireo mamory sy manatona ny vahoaka mialohan'ny fifidianana farany na mafisitra hatrany fa mitako fomba fanaovana politika vaovao i Madagasikara mba hisiany vokany ho an'ny firenena ny fanatanterahana izany nanitra teriny hatrany ny mikasika ny fanomezakasina ny fifidianana izay kiondalana lehibe ho an'ny firenena zay no dinidinika nentiko aminao androany koa dia manatena ny eona aminareo ny tenako amin'ny heriny toy izao a mandra-piona topoka fa mizay pejy politika zay hatrany dia nitombo isa indray ro nambarany irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena androany atoandro teny an-trano ny profesora Zafy Albert teny Ivandry no nanao fanambarana ny firotsahany fidiana ho filoham-pirenena i Jean-Omer Berzika izay atotry ny antoko UNDD sy ny fikambanana sy iombonana izay vondronana antoko politika sy fikambanana maromaro teboka goavana tao anatin'ny fandaharana asa ny fanovana ifotony toy ny fanovana ny rafi-pitantanana ny Madagasikara noho izany dia nanambara ny anolotra volavolo andalam-panondrenana roa isafidianan'ny vahoaka ity praiminisitra ny Teteza Mita teo aloha ity izay koa ny atotsika kely na tokambarotra dia mitoy ao anatin'ny actua melohany anaratsika indray ny pazapa XV fa andao aloha asainao anjoetra ny logité amin'ity takrivité toytsika ny fiarahana na ny firaisankina ny ropa mpianatra sy ireo ray aman-dreny mpianatra teo amin'ny sekoly Saint Vincent de Paul Ambatondlita ao an-drano na mafisin'izy ireo fa tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny didek dia ny anakatonana ny sekoly izy ireo mangataka fiaonana amin'ny tompon'andraikitra ara zany ireo fikambanana ny ray aman-dreny ny mpianatra ireo teny an-toerana nanangona ny vavaoary miora mianjato sy anjarako tonoray vao tamin'ny sivy lasa teo no nampandrenesina ireo ray aman-dreny mpianatra sy ireo mpianatra teto amin'ny sekoly Saint Vincent de Paul Ambatondlita fa tsy maintsy akatona ny sekoly maro ny antony voalaza ao anatin'ity taratasy nalefan'ny DITEC na ny diocèse misana ny sekoly katolika eto Antananarivo ity isan'izany ny voalazan'izy ireo fa fienan'ny mpianatra isan-taona ka tsy mahaleo ny sarany intsony ny vidiny ary ny fanterany fotodrafitrasany sekoly manday izany anefa ireto ray aman-dreny ireto ary milaza fa filambany ny ataon'ireo mpitantana zavatra tena mampalahelo anay ray aman-dreny zany a le fitenenana hoe ambany tanàna sao ny tenenay aminareo ray aman-dreny ao ambony ao a tsaro fa ny fiangonana katolika toko dia olona avy any ambany tanàna mameno azy fa maninona zay nataonareo an'izany ambany tanàna zay a fa nareo anangona ny ondro reo ve tsy zay mihitsy ny tena tediavinareo izahay hoe tsy manadroa hianatra amin'ny école katolika ve ny ambany tanàna raha jerentsika raha ohatra hoe mandinika ianareo amin'ny DITEC raha resaka fitantanana ny tsy mahomby a dia tokony mpitatana zany ny soronareo ary vao fotoana foinga amin'izay fotoana izay raha ohatra raha jerentsika fitantanana zay ny tsy mahomby a nandritra zay 20 taona zay ve efa nisy fatiantoka tao anatin'ity école ity efa 20 taona ny orena ny sekoly ka efa mendrika ny ovaka izany raha ny filazan'ireo ray aman-dreny ka tsy tokony akatona sy horavana fotsiny amin'izao. Za zao efa nanomboka classe de 6e mantato jusqu'à terminal zanako mbola ato efa afaka baka tato zanako voalohany tsisy problème nandeha tsara amin'ny fianarana tsisy inona tena mahafinaritra be ato. Ny mampalahelo amin'izao dia misy slogan ny katolika aleo manakatona fiangonana toy izay manakatona sekoly zavatra voizina tanteraka izay nefa ny ankehitriny lasa ohatrany atakalo atao sorona ve le ankizy amin'ny resabola betsaka ny
ny ray aman-dreny mivoaka teto amin'ity sekoly ity lazainy fa hoe ratsy ny foto-drafitrasa za dia ray aman-dreny tany tany mena nahita ny foto-drafitrasany eny tany mena fa ngamba afaka nataonareo reportage reny école reny mitsofoka any anaty lakilasy any nareo tsy misy foto-drafitrasa ratsy zany ato tompo hoe zoan'ny ankizy hoe ampianarina ny ankizy angonina ny ankizy hianatra maninona ny fianaranay no akantony zany reo zazy ireo mianatra nefa hoe zoan'ny ankizy mijerena mangataka ireo ray aman-dreny mpianatra amindra ny zanany any amin'ny sekoly katolika hafa araka izany didek anatin'ity taratasy ity hatrany manay ny tsy ho voaray anefa ireo mpianatra eto noho ny dingana samihafa mbola arahina any amin'ireo sekoly katolika hafa nampanantenan'ireo nivony didek tamin'izany fa tsy manao inscription intsony ireo mpianatra fa réinscription fotsiny rehefa hifindra sekoly katolika hafa ao anatin'izay réinscription izay anefa tsy maintsy misy ny concours foana ny sekoly katolika ka izay sara ny concours izay no alohan'ny didek avy eo koa nefany le sekoly katolika tsy te handray anay fa lazaina fa hoe ambany niveau ny Saint Vincent de Paul ambany niveau ve Saint Vincent de Paul manina misy tafiakatra 17 de moyenne androany moa dia nanao ny firaisan-kinany teto amin'ny sekoly miady amin'ity anakatonana ny sekoly ireo mpianatra sy ireo ray aman-dreny mpianatra izy ireo raha ny fantatra dia mangataka fiona amin'ny archevêque an'Antananarivo mivantana mikasika ity raharaha ity fantatra fa hitsena ny archevêque an'Antananarivo eny amin'ny serana piaramadina Ivato ary tondra sora-baventy ireto ray aman-dreny ireto ny talata ho avy izao Manipejy tsy fandripalemana dia manjaka izany any Fenerivibe ny 3 Jolay lasa teo dia omby alatra misa 7 efa nasiana marika vaovao no tratran'ny zandary tao tsy ro mandidy tratrana nindray izany ihany koa ny dahalo rainda ny jaso mbola mitoy ny fikarohana ataon'ny fokon'olona sy ny zandary any an-toerana saingy manao antsoavo amin'ny anampiana isa ireo zandary misy lombavam-bahoaka marina fa efa misy ihany koa ireo rafitra apetraky ny fokon'olona amin'ny ady amin'ny asandahalo any amin'ny faritry Bongolava mangataka nareo tompona andraikitra ara-panjakana ao ambony indrindra nareo tompona andraikitra mitandra filaminana mba hanampy bebe kokoa ary zay tratranareo ny mpitandra filaminana hiasa any amin'ny district amin'ny Fianarivobea sy any amin'ny faritra Bongolava iny fa mijaly ary amin'izao fotoana izao dia misy fiarahamentana eo amin'ny rehetrarehetra izay mikirakira ny fitandronana ny filaminana toy ireo lazaina ihany moa hoe zaza mainty na zaza mena ihany koa miaraka amin'ny fokon'olona izay tsy miraviravy tanana dia vadady kivy azy fa le tena angatahanay dia fanampiana isa ireo gendarme ireo sy fampitaovana ireo indrindra rehefa mpitandro filaminana mahakasika ny fitandroma ny fahalemana fa ny fandrimpahalemana ny antoko fampandrosoana tsy mitaky zavatra sarotra amin'ny tatsaha fa ny fandrimpahalemana no antoky ny fampandrosoana fa mihetsika mampitombo ny ambainday ny farim-piainana Fimasehatra sosialy dia fianakaviana sahirana misy arivo voafonja manodidina ny 700 ary ankizy kamboty 500 tao amin'ny commune Antsirabe voalohany sy ny commune Antsotany no nahazo fanampiana avy tamin'ny vadiny filoham-pirenena Voangy Rajaonaromampiana body fotsy, vary, menaka ary savony no natolotry ny vadiny filoham-pirenena azy ireo tamin'ny alalan'ny solotenany hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro natokana hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ary indrindra ihany koa maharenim-pia ny vadiny filoham-pirenena Voangy Rajaonaromampiana amin'izay ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay no antony nanolorana fanampiana maro lafy ireo mponina marevo tao Antsirabe voalohany ireo Malmo no nanatanterana izany tany antoerana. Ao anatin'ny fanatsarana ny fomba fiasa vaovao ampitomboana ny tahampampidiran-ketra ny sampandrana etra amin'izao fotoana. Ny fahamaroany ireo sehatra tsy manara-dalàna sy tsy manao filazana ara-ketra no mbola mahalatsaka ambany ny taham-pandoavan-ketra eto amintsika. Ampiasa rafim-bao manokana ny sampandraharaha manomboka izao ka ao anatin'ny 5 taona tokony ho tafiakatra 2-3 ireo manara-dalàna amin'ny fandoavan-ketra andao arahana atao anatin'ity fanadiadiana ity. Azo lazaina hoe fa mahavelom-bolo ny taham-pandoavan-ketra hatramin'ny volana Jiona teo ny tale jeneraly ny sampandrarahany etra. Nahitana hatrany amin'ny 7.7 isanjato izay taham-pampidiran-ketra izay taorian'ny namaritana ny tanjona napetraka tao anatin'ny 30 mpanjakana na sy mpanjiana farany teo.
amin'ny ankabeny anefa mbola mijanona ho iray ampahatelony ireo tokony andohetra ihany no manefa izany ara-dalàna mametraka viana manoloana io ny sampandrarany etra. Ny hevitra aloha zay hoe atao anatin'ny 5 taona kosa tokony hivadika le tendance hoe avaly amin'le 1 tiers 2 tiers tokony mivadika amin'izay mba lasa any amin'ny 2 tiers any ho ampahatelony zany no amin'ny sehatra ny ara-dalàna raketra. Efa nasipanatsarana ndrafitra fiadidinan-kabeany amin'ny etra teo aloha izay amin'izao fotoan'izao efa notsinjaraina ho sampandrarahatelo fepetrandraisina isan'ny anamorana ny fanantonana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izany. Ankoatra io anefa mbola mijanona ho lesoka ny fahasarotany fomba fiasa sy ny tsy fampin'ny fitaovana. Hoe miresaka adresy ohatra tsika eto Madagasikara mbola tena marofo dia marofo mihitsy zany hoe fiabilité ana adresy zany satria raha mandefa taratasy ianao dia maromaro tsy hita zany olona amin'ny adresy ipetrahany. Izany zany anisan'ny asa tsy hoe asa mietra fotsiny zany fa iarahantsika manao daholo. Miatrika fiofanana mifandray amin'ny fanavaozana ireo fitaovana ho ampiasainy sy ny fomba fiasa vaovao amin'ny filazan-ketra ireo tompon'andraikitry ny sampandrarany etra nandritra ny 2 andro teny Anosy mpiasan'ny sampandrara manodidina ny 120 sy 200 avy amin'ny Lavalnosy no voakasikizana. Any ivelany kosa dia menao anatin'ny orambe mikija i Japon amin'izao fotoana. Tsy nitsahan-tombo ireo olona maty sy maratra ary nafindra toerana tao anatin'ny 3 andro ny fanesy efa miparitaka mamonjy ireo olona ary amin'ny toerana iva kosa ny sampana mpamonjivona amin'izao fotoana izao. Ampolony ireo maty ary 20 mahery ireo naratra vokatry ny orambe mikija any Japon amin'izao fotoana izao raha araka ny tombana vonjimaika navoaka ny sampana mpamonjivona any an-toerana no amafisina ny fampitandremana tao Yogo sy Okayama no ny amafy ny rosakorana izay mitarika ny fiotsahan-tany sy ny tondra-drano. Raha tsy ahivana dia avy hatrany ny orana teto Japon 3 andro ny sesy izay. Itohy hatrany ny orambe avy any andrefana ka hatrany antsinana ny firenena. Oram-baratra izay tsy ahery lavitra noho ny hatramin'izay. Miara-mihetsika ireo sampana mpamonjivona sy mpitandro ny filaminana ao Japon manampy ireo tsy manan-kialofana. Mahery ny retam-prisa kosa ireo mponina any an-toerana no efa nahazo baiko andao ny toeram-ponenany. Raha ny fanazavany ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro ao Japon dia hitora ampitso ny orana mikija. Na dia oary ny fahafantsika fotoana fohy misitraka ny allergie dia isan'ny tapany faharoa anarahanao ireto manaraka ireto. Mandray ireo ekipa pirenena malagasy taranja rugby teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ao anatin'ny hafa kely kosa no hitondranao anao ny fankalazana ny fetin'ny mozika tamin'ny 20 jona lasa teo tao Paris. Ireny zany no anasananao anatin'izay tapany faharoa izay azo misaraka aminay ary.